Aterina ny araba tomboky lasy tomboky vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ny MBS ianao amin'izao alina izao asainam-panajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Nitota amin'ny tanàna samihafa tamin'ny tapany avoany atsimo Madagasikara androany ny fitsidiam-paritra nataon'ny kandida Marka Ravalomanana toy tamin'ireo tanàna efa notsidiany dia nisaotra ireo mpifidy azy ny tenany. Anisan'ny voaresaka nandritry ny fandalovany tao iosy ny momba ny fandriampahalemana sy ny ady amin'ny kolikoly. Fidy Andrensoavina no mitatitra ny vaovao. Mila mametraka paikady vaovao hoentina miatrika amin'ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filohan'ny Repoblika hoy ny kandida Marka Ravalomanana nandritra ny fandalovany tety iosy. Tokony ahitsy ny lesoka hita taratra nandritra ny fifidianana tamin'ny 7 Novambra lasa teo. Tena faly ato eto iosy satria ahafahanay nijery sy nandinika ny zavatra nitranga ary koa nanova indray ny paikady aloha dia ny fametrahana koa le rafitra vaovao hoe komity. Ny komity 25 na ny komity 2020 satria zany be dia be ireo olona natevin-darana ireo antoko politika izay faly sy manantena hoe hiasa hiaraka ka dia faly izay hoe nametraka tsara ny olona taty hoe manomboka izao zany dia aleo hiasa hiaraka tsika mba ahafahantsika mibata fandresena amin'ny 27 volana Desambra ho avy zao. Zay ny antony. Ankoatra dia voaresaka ihany koa ny momba ny ady amin'ny kolikoly satria ho an'ny faritra toy ny faritra Iorombe dia anisan'ny mifandray mivantana ny resaka kolikoly sy ny fandriampahalemana. Ampiasa fitaovana moderne tsika nareo roany avy malala ny hoe e-gouvernance. Dia e-gouvernance io ho informatisena daholo ny ministère rehetra. Dia afaka manena aloha zany zay le ady amin'ny kolikoly. Fa na zany na tsy zany ary mbola misy fampianarana. Fa zao koa ngeny tena lozy tena sahirana be malagasy amin'ny lanjam-bola antsika ambany loatra. Nefa re karamany tsy niakatra tsy nihetsika. Dia tao zao nisy niteny hoe le mpampianatra na ny fonctionnaire izay tena mahatsiaro fahasahiranana amin'le vidim-piainana dia tsy maintsy amboarina zany zay. Amboaritsika doro manantenana reo manana fanantenana. Faritra Piopy Omby moa ny faritra Iorombe ka tokony hitondrana vahaolana ny momba io sehatrasy io hoy ihany ny kandida Marka Ravalomanana. Zay lona atao fampitomboana ny isan'ny omby mihitsy atao Madagasikara mamaky andreo satria raha io mbola tsy ampy io nefa malagasy fitiavany ny omby za koa tena tia omby. Iosy Ilakaka Fianaratsoa ary Ambositra moa no tanàna nandalovan'ny kandida mitondra ny larana fa 520 ny saotra ireo mpifidy sady nitondrany ny fanazavana momba ny fametrahana ny K25 ho fiomanana amin'ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filohan'ny Repoblika. Eo amin'izay vaovaon'ny politika izay hatrany dia totosa soamatsara io hariva io ny adi-hevitra politika miompana indrindra amin'ny fifidianana 2024 ny fandaran'asa anainganana ny toe-karenan'i Madagasikara. Isan'ny ny adi-hevitra ny MAP 2 fandaran'asa ny kandida Marka Ravalomanana. Nokarakarain'ireo avy eo anivo ny Youth Leadership Training Program andiany fa 440. Tsy nasakana ny adi-hevitra tsiroso ny tsy fahatongavany solotenan'ny kandida manana ilay fandaran'asa IEM raha tokana azo taratasy fanasana momba izany. Nafana ny adi-hevitra ary voavaly tsara amin'ny antsipriany avokoa ireo fanontaniana nanitikitiky ny rehetra. Andeha rahantsika ny ampahany izay adi-hevitra izay. Amin'le point anankifolo anatin'ity le hoe fandaran'asan'le kandida Ravalomanana ty manifesto. Eny amin'ny point voalohany le hoe amerina fandriampahalemana manaona ny fifandraisan'ny Andriamatoa Ravalomanana sy ny antsoina hoe miaramila satria ny reprochena tamin'izay izy tsy nanana fifandraisana na ratsy fifandraisana tamin'ny miaramila antony nialany teo amin'ny fitondrana. Ny anankiray faharoa le any amin'ny telika fahafolo hanatsara ny fifandraisana amin'ny fiarah-miasa amin'ny mpiara-miombinantoka fanontaniako tahak'izay koa ny voatra ve ny na inona ny assurance fa ny voatra izay le fiarahana miaraka amin'ireo le partenaire na nationaux na internationaux misy kely toy anao ohatran'izao le izy hoe somary nitodika kokoa nakany amin'ireo firenena amin'ny teny anglisy Andriamatoa Ravalomanana. Ninninona ho tenenina dia nanana dia tanina tao anatin'ny fialany teo amin'ny fitondrana ny frantsay
niova ve ny fifandraisany tamin'ny frantsay lasa ohatrany ahoana le paikady iarahany miasa amin'ny miaramila sy ny frantsay arafehezina ny fatana le izy zao ny teniko le politika dynamique fa tsy statique ny colonel Charles zay anisan'ny etsiketsika tamin'ny 2009 efa miresaka amin'ny président Ravalomanana ry Kotiky efa miresaka amin'ny président Ravalomanana le izy angamba azatsika ndray eritreritra prehatra afo amin'ny resaka ohatran'izay satria efa lany andro zany araka le niteneniko hoe nisy ny fahadisoana mety mitranga dia matoa izy amin'izao fotoana zao raha anareo mahita ny miaramila d'ouverture hoe miaradia aminy manahirana manko mbola misy miaramila maromaro any exercice fa anisan'izany miaramila niaraka tamin'ny général Fidy zay voatery nitsokaponenina teto Madagasikara zay miaradia amin'izao fotoana zao amin'ny président Ravalomanana fa zany mbola any exercice zany olona rehetra zany ka le izy angamba aza mameritreritra piditra hoe afo kasika hoe miaramila zao matahotra miaramila côtier matahotra zao hoe efa lany andro zany resaka zany raha mikasika fo Ravalomanana sy fifandraisany amin'ny miaramila za sery zazafo maovo ny tena anareo an'izany ny fifandraisana amin'ny frantsay araka le ndresahako taminareo teo dynamique amin'ny politika fa tsy statique hoe raha omaly mety saminy ataontsika hoe fampiahiateny androany efa miova ny rara satria samy efa laka expérience na ny filoha Ravalomanana na ny zareo frantsay azao fotsiny anefa le izy kosa raha misokatra arytsika amin'ny investisseur direct étranger oka kosa tsy hanjorom-bala amin'ny lafiny fiscalité sy amin'ny lafiny taux de crédit bancaire ny investisseurs direct nationaux satria amin'izao fotoana zao atsika lasa tompony mangatakatiny eto Madagasikara satria raha hoe évasion fiscale na fijeritsika azy avaty optimisation fiscale na fijery ny investisseurs étrangers raha ohatra fotsiny zao resaka amin'ny secteur mine ny sous-traitance on n'est pas sur le même pied d'égalité satria afaka répercutena amin'ny investisseurs direct étranger ny avantage azo ny ambaty visy QMM nefa le izy tsy répercutable le avantage aty amin'ny investisseurs direct nationaux zay le zava-misy dia tsika zany lasa tompony mangatakatiny ary io efa nisy resaka natao tamin'ny tompony andraikitra ambaty vy fa mivaly teniny dia zao le problème io zao mifanjakanareo tsy miarina entreprise gasy zay ny zava-misy ka le izy zaretsaretra zany ilaina correction ao anatin'le izy satria lasa tompony mangatakatiny tsika ao anatin'ny processus misy ka tsy maintsy à travers la création d'emploi aloha zany dikan'izany hoe mila investisseur direct étranger ary ny investisseur efa eto amintsika zany atao zay ataontsika hoe andaminana azy fa tsy hoe kidnappé lesaky ny ray minitra zareo raha kidnappé lesaky ny ray minitra zareo inona moa zany stabilité en terme d'investissement zay zavatra zay mila lamina mila petraka Mariana Mofa anisan'ny antom-pisiny ny ady hevitra iny ihany koa ny famoahana ireo mpandray anjara dia ny faefatra ambin'ny folo ao amin'ny ILTP ary nanolorana ny mari-pankasitrahana azy ireo ihany koa amin'izao alina izao. Nanambara androany ny fikambanan'ny vehivavy foko 20 miray iny avy any Bongolava fa anoany ny candidat marika Ravalomanana amin'ny fiodinana faharoa tonga avy any Tsirony mandidy mihitsy ireto solitena ny fikambanana ireto anehoan'izy ireo ny fahavononany amin'ny fanohanana ny candidat marika Ravalomanana ny fahatsapan'izy ireo fa olona navita be teto amin'ny firenena ny candidat marika Ravalomanana no natonga ny safidy tamin'ireo candidat 10 hafa andeha rahantsika ny fanambarany fikambanan'ny vehivavy foko 20 mirahina avy any Bongolava. Rahantsika mahalala fa nisy ny fifidianana tamin'ny fafitony volana novambra teo fifidianana filoham-pirenena vita soamantsara izy iny soarantsika an'Andriamanitra ary atsoatsy raha ny fahitana azy dia
izy fiodinana faharoa izy io amin'ny fasivy folo ny volana desambra 2024 eo indrindra na tonga nay fikambanam-behivavy foko 20 mirahina avy amin'ny faritra Bongolava tonga tia Antananarivo anatevin-darana anoana tanteraka amin'ny herinay manontolo any filohajaina Marc Ravalomanana amin'izao fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa zao. Reny mpianakaviana izahay fantatray tsara fa zany filoha Marc Ravalomanana zany dia mpamboly amin'ny tena tsy hoe tsy atorovoanjo edina zany izy amin'ny resaka fambolena mpamboly koa ny tena betsaka ao anatin'izany fikambanam-behivavy foko 20 taritiny amin'ny faritra Bongolava zany ary nitetika asany koa rehefa tena nijery zahay dia tetika asa hitanay fa hitondra tombotsoa ho an'ny fikambanana izay taritinay ary tsoanay irery ihany fa ny fiarahamonina ny firenena ihany koa satria hita hoe tena zavatra tsy pokaty ny zavatra teneniny fa zavatra tena eo vitany izay nahatonga anay safidy azy manokana. Ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika nanatotosa fanadiovana lakan-drano ireo tompon'andraikitra avy eo anivon'ny komina ao anatin'ny boriboritany voalohany mba hisonjovana ireo mponina ao anatin'iny boriboritany iny. Efa ela moa ny andrasany ireo mponina an'izao fanadiovana izao. Andeha rahantsika avy hatrany ny fanadihadiana entin'ny Fidy Andrinitsoavana. Ho fitsinjovana ireo vahoaka madinika izay mipetraka eny amin'ireo faritra iva eto Andrenivohitra dia tonga nanamafy ny asa fanadiovana ireo lakan-drano izay tsetsin'ny fako sy fotaka ireo ratsamangaika maro avy eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ny zoma 3 Novambra 2024 ho fisorohana ny fiakaran'ny rano. Teny ambodin'ny sotro sy teny antetezana fovoan'ny faharoa no nanatanterana ny asa tamin'ity andro ity. Tsy mijanona treo zany asa goavana izany fa mbola hitohy eny amin'ireo faritra hafa. Ankoatr'izay dia nanadio lalana sy nanisaka ireo mpivarotra ihany koa izy ireo mba tsy hanelingelina ireo mpandeha tongotra sy ireo fiara mifamezivezy. Araka nambarany tompon'andraikitra avy eo anivon'ny boriboritany voalohany komina Antananarivo renivohitra dia anisan'ny faritra be olona tokoa eny amin'ireto toerana ireto ka izay indrindra no tena mampaloto vetivety ireto toerana izay efa voadio kanefa na dia izany aza dia tsy kivy ireo mpiasan'ny komina mamerimberina ny asa sy manetana ireo mponina mba tsy hanarin'ny fako ny any anaty lakan-drano satria dia zary lasa mandrora mitsilany ihany izy ireo raha mbola mitohy izao fahazaran-dratsy izao. Isika raha teo efa tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra ka tsara raha samy mifampitsinjo sy miara-metana ny tsirairay mba ho fisorohana ny fiakaran'ny rano. Tanàna Iaramanana Antananarivo ka samy mandray ny andraikitra tandrify azy. Efa nisy ny vahaolana andraisina zany ny fanadiovana tanteraka an'ireo kanala. Kan-drano moa zany dia nisy ny fiaraha-misala ny rahan'ny ekipan'ny boriboritany ny avy eo amin'ny Samova ny RFD antetezana Fond2 ary ny ekipan'ny intervention avy eo amin'ny tanàna Antananarivo zany miara-amin'ny farimbona zany nandefa ity rano ity. Azo lazaina hoe vanivany io rana satria efa mandeha ny rano ary isan'ny tena sakana betsaka zany ny fahamaroan'ny loto amin'ny toerany ity, fahamaroan'ny mivarotra zany dia eo koa zany dia trano eny ambony kanala ny olona zany isan'ny tena mahavoa matetika an'io kanala io ary efa isan'ny manadio isan'andro an'ity toerany ity mihitsy zany zahay amin'izao na ny aty anatin'ny kanala na ny vela ny faritry ny arabe fanentanana an'ireo mpivarotra sy ny mponina mba tsy handefan'ny loto ny aty anaty kanala satria lasa tao mandrora amin'ny tsilany ihany zany raha ohatra fa hoe ohatr'izao foana ny ainana simba na le asantsika ny varotra ataontsika raha mety tsy afaka atao satria tena dibo-drano tanteraka mihitsy ka le rano avary ambodin'ny sotry ary akaiky ny kianja Ravalomanana zany any manomboka mitohana ka izay no amahanany aty amin'ny ambany aty mihitsy aloha zany dia miritra tsikelikely zany rano any. Hotoizantsika kosa eo amin'ny vaovao mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana ny fotoana tratra ny sabotsy 7 Novambra teo ireo olon-dratsy tompon'antoka tamin'ny fakanan-kery ny teratany vahiny tompona orinasa lehibe eto Antananarivo ny 7 volana Novambra lasa teo iny fa olona 3 hafa ihany koa no voasambatra ny brigady kriminelle izay saika ankakeriny teratany vahiny iray tetsy Soavy Masoandro. Ary ny aiky reto farany fa saika natanteraka tokoa io fakanan-keriny izay voasambotry ny mpitandro ny filaminana izao. Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Nanao fampitam-baovao ny avy eo anivon'ny Ministeran'ny Filaminam-bahoaka androany.
mahakasika ny nahatrarana ireo olon-dratsy nakankeriny teratany vahiny tompona orinasa lehibe iray eto Antananarivo teny amin'ny vila panoramika Betsizaraina ny 5 ny volana novambra lasa teo. Loharanom-baovao avy amina olona tsara sitrapo no nahafahana nahazona ny vaovao izay milaza fa misy andian-jiolahy mizara vola be eny amin'ny faritra 67 hektara iny. Nanamarina izany avy hatrany ny mpitandro ny filaminana ka nanao ny fanarahan-dia ka fantatra ny trano fonenan'ireo olon-dratsy teo 67 hektara sy namontana. Olona 7 no voasambotra nandritra izany ka lehilahy ny 5 ary vehivavy ny 1. Nosamborina tamin'izany ihany koa ny lehilahy iray tompon'ny trano. Nisy fakanan-keriny tamin'ny 9 novambra 2018 tokony tany amin'ny 7 arivo tany ho any. Izy io zany dia tokony orinasa vahiny zany dia tokony orinasa lehibe eto Antananarivo. Ny toerana sehoan'ny fakanan-keriny dia teny lalana Betsizaraina vila panoramika. Io ranamany io zany dia andeha oty tamin'izany fotoana zany. Na ino moa zahay tato brigade criminel tamin'ny namana mpitandro filaminana ihany fa misy fakanan-keriny vahiny ary amin'ny toerana ohatran'izao. Ny information azonay na vaovao azonay zany dia olona 4 amin'ny tapiadina no naka anio teratany vahiny io tondra fiara dia ny fitazomana an-keriny tamin'izay fotoana zay zany nanaritra eo amin'ny 9 andro. Na dia tsy nahazo tsy nisy arany plainte satria fa saisie zahay dia niroso ny fanadiadiana. Tamin'ny 15 novambra lasa teo no nahazo renseignement tato amin'ny brigade criminelle fa misy fizaram-bola ao 67 ohatrohatran'ny jiolahy. Zany moa loharanom-baovao avy amin'ireo olon-tsotra tsara sitrapo zany koa namana mpitandro filaminana. Nisy trangana fakanan-keriny hafa ihany koa vao saika nokasaina ho atao ny 13 novambra lasa teo Tsisoavy Masoandro ka teratany vahiny iray tompona orinasa lehibe eto Antananarivo ihany koa no saika lasibatra tamin'izany. Olona 3 no voasambotry ny brigade criminelle ary ny aiky ireto farany fa saika natanteraka fakanan-keriny tokoa. Tamin'ny 14 nahazo plainte ndray koa zahay teratany vahiny tompona orinasa lehibe ko fa nialin'io retre zany tamin'ny 10 tany dia nisy andian'olona mitsofoka an-keriny tany an-tranony. Io zany tsy fantany hoe taiza na taiza fa fantatra fotsiny nisy olona mitsofoka tao dia tafaporitsaka. Dia tonga ny ampisoiny zany tana folofolo tany dia nisy niantso hoe omeo vola zay fa ratsy zany dia alainay ianao vola moa tamin'izany takindray 1 million d'ariary. Raha tsoriny izany dia olona 10 no indray voasambotry ny mpitandro ny filaminana tamin'ity resaka fakana an-keriny teto Andrenivohitra ity. Profo izany fa tena mavaivay nisy fandriampahalemana eto amintsika na izany an-tanan-dehibe ka hatrany ambanivohitra. Makasika izay vaovaony tsy fandriampahalemana izay hatrany dia nitondra fitarainana ny fianakaviana iray avy any Tsirony Mandidy androany fa nisy avan'izy ireo nalain'ny zandary tao an-tranony anaovana famotorana ny 17 ny volana novambra teo ka tsy niverina avy any amin'ilay famotorana mihitsy. Ny 19 ny volana novambra kosa vao hita ilay tovovavy ka faty no niraisin'ny fianakaviana noho ny antony izay mbola tsy fantatra mazava. Mangataka fanazavana araka izany ireto fianakaviana ireto ary koa ny tokony hijeren'ny fanjakana amin'izao miatra amin'izy ireo izao. Andeharo rahantsika ny fanadihadiana etiny Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Ny 17 ny volana novambra teo
no voalaza fa nalain'ny zandary telo lahy tao an-tranony tao Ambohimarina Ankerana Avaratra distrika ny Tsiroany Mandidy Isoja Safirisoa atao famitorana ny Tsiroany Mandidy no nakana azy tamin'izany. Tonga anatitra sakafo azy any Tsiroany Mandidy anefa ny vadiny ny fa 14 ny volana Novambra ka nilaza ny tao amin'ny brigadiny Tsiroany Mandidy fa mbola lasa nitsangatsangana Isoja Safirisoa. Ny fa 15 ny volana Novambra dia toy izay hatrano ny tranga. Nilaza ny brigady fa nalain'ny miaramila mpanao opération any Belbaka Safirisoa. Ny brigady ny avy any Belbaka no nampandreny fianakaviana fa maty any Belbaka Safirisoa ny fa 19 ny volana Novambra. Ireo raha tsorona ny fitarainana sy fanambarana nataon'ny fianakavian'ny Safirisoa androany tamin'ny mpanao gazety. Vonatra ho anay fikonolona eto amin'ny tanàna Tsiroany Mandidy no mandefa ity fitarainana ity. Aty aminareo tompon'andraikitra isanambara tonga noho izao antony manaraka izao. Tamin'ny 13 Oktobra 2024 ny zanakay atao hoe Soja Safirisoa izay mipetraka ao Ambohimarina Ankerana Avaratra Tsiroany Mandidy commune Oiany dia nosamboriny zandary. Rehefa nosamboriny izy ireo izy dia nolazain'izy ireo fa atao fampitorana any amin'ny brigadiny Tsiroany Mandidy ny Alahady 14 Oktobra 2024 dia tonga tany amin'ny brigady ny vadiny anatsa sakafo kanefa nilaza ny amin'ny brigady fa mbola nitsangatsangana izy. Ny olona nampidirina garde à vue ve mahazo nitsangatsangana. Tamin'ny 10 Oktobra 2024 dia vaovao nomeny ao amin'ny brigady fa maty any Belbaka Isoja Safirisoa. Mitaraina ary manao antsoavy amin'ny fanjakana mahefa ny iray ny Safirisoa ny tokony ijerena azy ireo sy anaovana fanadihadiana lalina mikasika ity raharaha nahafatiny zanany vavy ity. Malahelo zahay fa tsy nangalatsy tsy nanao kory fa nanona business. Nariagna ny faty hatra ambaravarana zany commune fiarenana nanariagna ny faty. Nariagna le tsy hita zon'olombelogno vihatay zany mampalahelo anay raha zavatra zay le zay taraigny aminareo fanjakagna. Ny tranga toy izao no anisan'ny mariky ny tsy fandriampahalemana eto amintsika. Teboka iray lehibe izay tokony ho vaindondra raha ho an'ny mpitondra izay hofidian'ny vahoaka malagasy eo. Dia izay ihany koa no entina mamarana ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao isaorana ianao niaraka taminay hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandram-piona ary mame fotoananao amin'ny raha-pitsy toy izao indray. Veloma tompoko.